Miavana manalo amin'ny tompo 20 febroary alatsinainy ty andro an'ity farana ny volana febroary. Ampitombona amintsika ny fiadanana. Amen. Sotranao zay raha eo fanatratra ty farany volana febroary 2024 ty. Mangitahitanao ny fanahinay, maniry fatrananao ny fomba-pananay ka mitenenanao Jesosy manana ny hery sy faherezana amin'ny fanarananao. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany. Amen. Ny filazantsara araky ny Luka toko voalohany 7:30 ka hatramin'ny 9:30 no anjara mofinaina ao antsika. Luka toko voalohany 7:30 ka hatramin'ny 9:30 vaky toy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa Maria taminay anjely, anahoana re no atatehiko zany fa tsy malalala aho. Ary ny anjely namalika nanao tamin'ireny. Ny fanahy masina ho tonga aminao, ary isy hery niavindrina analoko anao, ko ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary ino Elizabeta avanao dia efa nitoejaza koa, na dia efa antitra azy, ary efa mandray enina izy zao zay natao hoe momba. Fa tsisy tsy tateraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Jo Maria, mitinaka izy vavy ny tompo aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao tena andao azy ilay anjely. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Miariary eto amin'ity lahatsoratra masina ity, miasa n'Andriamanitra ray sy niasa amin'ny fanahy masina ary niasa ny Jesosy Kristy mpamonjy zao tontolo zao. Eto dia ambara fa ahoana no natonga ny olona efa antitra sy momba mbola afaka hitehaka anay, ahoana koa no hatonga ny olona virgine, tsisy olona niahaka tamin'ny akory nefa dia mitondra voka soamantsara. Eto dia lazainy fa Andriamanitra no mahay matanteraka izany. Andriamanitra mahay matanteraka izany satria nalobava azy Maria ahoana no hatanteraka izany. Dia izy ny anjely hoe ny fanahy masina no tonga aminao ny hery niavy indrindra. Dia toejazo ianao tahaka ny Elizabeta koa, na dia efa antitra sy momba azy dia nitoejazo. Satria tsy avelan'Andriamanitra tsy ho tosy ny tonga amin'ny fahatanterahany ny teniny. Vokatr'izany teny izany. Dia ny teny Maria hoe ity ny ankizy vavy ny tompo aoka ne ho tonga amiko izany araka ny teninao. Enga ne tonga amiko izany araka ny teninao. Izany koa ry havana no tokony ataoko sy ataonao manoloana ny tenin'Andriamanitra izay maro famonjenao atsika, maro fiainanao atsika, atoloha ny tenanao hanatanteran'Andriamanitra asika koa. Maneke ianao akatoy ny tenin'Andriamanitra sy hanatanteraka voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Vao avy nankalaza ny herinandro ny fianakaviantsika, maro ny olona izay nanatrika amin'ny fahamaranana tamin'ny lahady teo dia nambara mazava tsara fa ny tokantrano rehetra zay mbola tsy tonga tokantrano kristianina dia aliny velany, satria mahaky ny fitsangajangana ny olona manatokantrano kanefa tsy nentina teo anatrehan'Andriamanitra, nefa ny olona mijangajanga amin'ny soratra masina dia any velany. Miantso aho sy miantso anao ny tompo hiala amin'ny ratsy fanaony. Anantona azy ka hibebaka aminy ka handray ny fanamasinana ny tokantrano. Fa raha manao an'izany ianao dia men'Andriamanitra fiainam-baovao. Raha mankatoy ny teniny ianao dia ataony mamirapiratra aminao ny voninahiny. Aoka koa ianao teny tahaka ny Maria hoe ity ny ankizy vavy ny tompo aoka ny ho tonga amiko izany tenin'Andriamanitra izany. Dia mahiteny tahaka izany tokantrano rehetra zay mbola tsy tonga tokantrano kristianina. Anantona ny seza fianakaviana amin'ny tompo. Tonga eo anatrehan'ny tompo. Akana amin'izy moa tsika e, izy manana fiainana manakizay.
Izy koa nefa nampianatra antsika tamin'ny alalan'ny Josao hoe raha zaso ny ankohonao kosa dia nompo an'i Jehova izay. Dia zao zaza menao azy ao dia entiko enatren'Andriamanitra. Andao tsika mba amin'ny ankohona antsika, mitondra antsika rehetra eo anatren'Andriamanitra. Ka namin'izy moa tsika izy manana ny teny fiainana manak'izay. Manekeo ny teniny manekeo amasinina, manekeo atsofonany ny tokantrano izay mbola tsy tokantrano kristiana fa tsy mivadika amin'ny teniny tompo dia fitahiana tokoa ianao ary alehibe ny anaranao izy ary amary ny taranakao tahaka nisany kitana eny amin'ny lanitra sy ny fasika eny amin'ny ranomasina. Dia fitahiana tokoa ianao, anozana izay manozana anao izy ary itazy e mitahanao sy izay manisy soanao. Mitezy zasy ianao anana tokantrano kristiana sy rehetra mbola tsy manana izany. Tapoha ny hevitrao, mitombo te haka amin'ny tokantranonao eo anatreny sy tona ny taranakao ho amin'ny fahasarana rehetra. Amen. Misaotranao izay raha eo ny amin'izany teny mamy izany. Ataovy mahay manapa-kevitra amin'ny alalan'ny teninao izay miantra anay, na dia misy tsy taka amin'ny sainay aza, ataovy manaiky ny teninao izay. Fa ny hery fananao masina re, ampahiranay andesenay ny fotanay rehetra sy ekenay eo anatrenao. Fa rameky ny fotanay kosa dia matoky sy marina ianao ka madio anay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary mampandeha anay amin'ny lalana kasitranao tsy mameanay fiainam-baovao. Dia tanterao aminay izany tokoa mba hiteny tahaka ny Maria koa ane nisy tokantrano izay mbola tsy manana tokantrano kristiana. Itiana ankizy vavy ny tompo okany tonga aminay ahaka ny teninao izany. Dia sitrakay ny ary vavaka hoe ainay izay ny an-danitra masina ne ny naranao, tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Minaniny anana sahazo anay amamelany elokay tahaka namelanay izay midika taminay izay mitondra ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane izao tsodrano izay tonona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao raisany finoana sy fanantenana fitiavana izany. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tomontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manak'izay. Izy ane atateraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrano masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane mivoninahitra manak'izay oka amin'ny tokantrano rehetra izay tsy tokantrano kristiana mba natrana sy zavian-drano amin'ny tompo mba azo ny fitsofan-drano sy ny fahasambarana izay tenen'ny tompo hoe ny fiadanako nomeko anareo, fiadanako navelako anareo fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.